Ry havana malala ao amin'ny tompo ampitomboana ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitro, ilay Andriamanitra tianay loatra ka mamelona famondram-po sy fiantranao anay indre tratra izao farany herinandro izao indray izahay rehefa avy nandihy sy namakivaky ny fiainana andavanandro tamin'iny herinandro lasa iny. Misaotra anao izay Tompo izay mitantana anay mandrakariva tamin'ireny rehetra ireny, nanatotosana ny adidy, ny andraikitra, ny asa, ny fianarana, ny fanompoana sy izay rehetra natao, ny dera sy laza, ny voninahitra ho anao. Fa ankehitriny kosa dia fantatray fa mbola sitraka ho Andriamanitra, tahaka ny fombanao no andrenesanay isan'andro tsy tapaka ny teninao avy amin'ny soratra masina. Koa miteneny ianao fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny Nehemia toko 9 andininy 1 hatramin'ny 9 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Nehemia toko 9 andininy 1 hatramin'ny andininy 9, vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nivory tahaka ny olona iray izy rehetra ho eo ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano, ary niteny tamin'ny Ezra mpanoradalàna izy mba ho entiny ny bokin'ny lalàn'i Mosesy izay nandiny Jehova ny Israely. Dia nentiny Ezra mpisorona ny lalàna tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana 17 ho eo anatrehan'ny fiangonana, na lehilahy na vehivavy, mba amin'izay rehetra efa mahahaina. Dia novakina teo ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano izy hatramin'ny voamaraina koa, ka ambara-pitatao vovonan'ny andro dia teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa nahaino, ary ny olona rehetra dia nampandrosofona hiaino ny bokin'ny lalàna. Ary Ezra mpanoradalàna nitsangana teo ambonin'ny lampihazo fitoriana izay efa natao ho fitoriana izany, ary Matitia sy Sema sy Anaya sy Oria sy Ilkia ary Masaia no nitsangana teo anilany ankavanana, ary Pedaya sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbanadana sy Zakari ary Mesolama no teo amin'ilany ankavia kosa. Dia nosokafany Ezra teo imason'ny olona rehetra ny boky, fa ambony toerana noho ny olona rehetra izy, ary rehefa nosokafany izany dia nitsangana koa ny olona rehetra, ary Ezra nisaotra ny Jehovah Andriamanitra lehibe, ary ny olona rehetra nanandra-tanana ka namaly hoe Amen, Amen. Dia niondrika izy sady niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah. Ary Jesua sy Bani sy Serebia sy Jamina sy Yakoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaya ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna, ary ny olona dia teo amin'izay ny toerany ihany dia novakiny mazava ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra, sady noazavaina tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakiny. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo taorianan'ny
fahababoana tany Babilôna dia niezaka nanarina indray sy nanorina indray ny tanànan'i Jerosalema i Nehemia gouvernour, ary tafiditra indrindra tao anatin'izany fanarenam-pirenena izany ny fanarenana ny lafiny fivavahana. Isany anankiray izay tena nahaory indrindra ireto jiosy tany am-pahababoana ireto mantsy ny fahabangan'ny lafiny fivavahana, ka natonga azy angetaheta fatratra ny ody tany Jerosalema. Ino ary ahatonga ny fotoana izay nanaovana izany fanarenana indray ny fivavahana jiosy izany, ka isan'izay nanana lanja lehibe tao anatin'ny lafin'ny fivavahana ny anjara toeran'ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika eto izay mahazava-dehibe izany lalàna izany na ny tenin'Andriamanitra. Voalohany, ny tenin'Andriamanitra dia mampiray ny olona. Ny tenin'Andriamanitra dia mampiray ny olona. Tena ambara mihitsy eo amin'ny 1:2 fa nivory tahaka ny olona iray izy rehetra. Nivory tahaka ny olona iray izy rehetra, comme d'une seule personne koa ny andikan'ny teny frantsay azy. Zany hoe zany, ity tenin'Andriamanitra ity no nampiombona ny jiosy rehetra avy any am-pahababoana, no foanan'ity tenin'Andriamanitra ity ny saranga. Hitantsika eto fa eo daholo izy rehetra, na ny lehilahy, na ny vehivavy, na ny ankizy, hatramin'izay efa mahahaino, zany hoe izay capable miaino tenin'Andriamanitra. Atambatry ny tenin'Andriamanitra ny fahasamihafana samihafa izay mety misy. Asa sy anjaran'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fampiombonana. Toy izany anie havana, ary tranga tsy mahagaga antsika loatra zany, fa na toy inona fisaraha-piangonana, na toy inona fahasamihafana, na toy inona izay tsy fitovizan-kevitra momba ny fivavahana, dia mifarana zany rehefa tonga eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no mampiombona ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra no ahatanterahana ny hoe de ho iray ihany izy rehetra, mba ho iray ihany izy rehetra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no miombona ny mpino. Ary tsy mahagaga raha toa ka baiboly iray, tenin'Andriamanitra iray no zaraina sy torin'ny fiangonana, na dia eo ary ny fahasamihafana samihafa amin'ny lafiny fivavahana. Tena fampiombonana ny mpino ny tenin'Andriamanitra. Midika zany fa Andriamanitra iray, ny finoana iray, ny tenin'Andriamanitra iray, ny fiangonana iray no sary aseho amin'ny lafiny fivavahana. Tsy ho voazarazara ny fiangonana raha toa ka mbola tenin'Andriamanitra iray no arahana sy ankatoavina. Dia nivory tahaka ny olona iray izy rehetra. Zany koa no irariana ao amin'ny fiangonana, mba ho marina mihitsy ny ambaran'ny soratra masina hoe mba ho saina iray sy vava iray no arahanareo mankalaza an'Andriamanitra. Fa zava-dehibe hitantsika ihany koa ry havana rehefa mamaky isika manomboka amin'ny 14 hatramin'ny 15 ny momba ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny 14 hatramin'ny 15 no maneho amintsika ny atsipirian'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra
tamin'ny androny Nehemia gouvernoura, tamin'ny androny Ezra mpanoradalàna. Tena azavaina eto ny liturjia ny tenin'Andriamanitra sy ny fombafomba atao amin'ny fanatanterahana izany. Indro ny mpanoradalàna mitsangana eo afovoany, dia misy levita miisa 13 kosa avy eo ankavanany sy ankaviany. Ny tenin'Andriamanitra dia napiakarina teo ambony lampihazo, ambony toerana sy ambony ny olona rehetra. Rehefa vita izany dia novelarina ny bokin'ny tenin'Andriamanitra, dia indro vavaka fiderana no nanombohana izany. Rehefa vita izany dia nitsangana avokoa ny olona rehetra, namaky ny tenin'Andriamanitra, niaino ny tenin'Andriamanitra. Rehefa vita izany dia nikohaka ny olona nanao fideranan'Andriamanitra, ary mbola teo am-pitsanganana ihany dia hitantsika fa hoy ambarany 15 hoe dia novakiana mazava ny teny ao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra, sady no hazavaina tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakiana. Tsy novakiana fotsiny ny teny, fa nisy heviteny natao ary nisy toriteny natao mba ho azon'ny olona izay ambara. Ry havako malala ao amin'ny tompo, izany singa rehetra izany dia manamarina avokoa ny lanja sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny toerana ambony izay nomena ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny fahefana ambony ananan'ny tenin'Andriamanitra. Ambony noho izay mitondra azy, noho izay olona mamaky azy, ambony noho ny asa fisoronana, ambony noho ny toeran'ny levita, ny tenin'Andriamanitra. Ka ambara fa manana fahefana noho izay mpitondra fiangonana, manana fahefana noho ireo mpanompo samy hafa ao amin'ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahagaga anie ry havako malala. Raha toa ka hitantsika na raha ny fivavahana jiosy lasa liturjia ny fivavahana jiosy mihitsy ny hoe rehefa mamaky soratra masina dia mitsangana, ka tsy fombafomba fotsiny izany fa entina anehoana ilay fahefan'ny tenin'Andriamanitra ambony noho ny zavatra rehetra. Isan'ny nedin'ny protestanta avarotra izany fanehoana ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra izany tamin'ny fanontsim-pivavahana tamin'ny fotoan'andro. Tena niady varotra ny amin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana protestanta. Ary izany no ahitantsika fa ao amin'ny fiangonana protestanta dia ny pilipitra fitoriteny no avo indrindra ao anatin'ny fiangonana. Raha toa ka mijery ohatra ho an'ny katolika dia ny latabatra masina entina hanambarana ny sakramenta no lehibe indrindra. Raha mijery any amin'ny fiangonana karismatika na ireo ataontsika hoe fiangonana evangelika, dia ny karisma na ny aty amin'ny toeran'ny dabilio, ny fanomezam-pahasoavan'ny tsiraray avy no manana anjara toerana lehibe. Eny amin'ny alitara tsy dia misy inona loatra. Fa rehefa miditra fiangonana protestanta kosa isika, na lay pilipitra amin'ny sisiny na ny pilipitra ampovoany, dia samy maneho avokoa fa ny tenin'Andriamanitra no ambony indrindra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no ambony indrindra ao anatin'ny fiangonana. Ary izany raha teo no ampiarin'ny fiangonana amin'ny fitantanana ny raharaha samy hafa atao aminy, amin'ny fandaminany raharaha samy hafa ao aminy. Ho an'ny fiangonana izany ry havako malala dia mipetraka fa ny tenin'Andriamanitra no manam-pahefana ambony indrindra. Raha misy raharaha izay dinihana na tapahana na arahana, dia manaraka izao filaharana izao. Ny voalohany dia ny tenin'Andriamanitra.
Aorian'ny tenin'Andriamanitra dia ny fitsipika izay efa notapahana ny fodon-dalàna sy ny fitsipika ohatra. Aorianan'izay ny fanapahan-kevitra, ny fanapahan-kevitra ny ambaratonga-drafitra samy hafa, ny mpandray, ny mpihevitra rà, ny birao, ny synodam-paritany, ny ao anivon'ny foibe, synoda lehibe ohatra. Ary ny farany dia ny momba ny fandaminana. Misy fandaminana petraka samy hafa ao anatin'ny fiangonana. Amin'ireny rehetrareny dia tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra no manam-pahefana voalohany, alohan'izay fanapahan-kevitra, alohan'izay fitsipika, alohan'izay fandaminana. Ary ireny rehetrareny ary tsy maintsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Entina ilazana izany fa mandamina amin'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra sy ny fahefana, ary zava-dehibe raha teo izany. Arak'izany rehefa malala dia tsy azontsika sarahana mihitsy amin'ny fiainan'ny fiangonana na oviana ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra, izay loha laharana mandrakariva amin'ny fiainan'ny fiangonana manontolo amin'ny lafiny rehetra sy ny manontolo mihitsy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Ray eo misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao izay manome anay ny teny tsara, teny mampahery, teny momba ny teninao sy ny mahazava-dehibe izany. Ary vonizay Tompo hiondrika sy hanondrika ny lohanay eo anatrehan'ny teninao, eo anatrehan'ny lalànao Andriamanitra izay efa nitarihanao anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Amin'ny teny ity izay dia vavaka manokana ho an'ny firenenay, eo anatrehan'ny disadisa, eo anatrehan'ny zava-misy samihafa, ianao Andriamanitra ilay rain'ny fiadanana, ilay tompon'ny fandriam-pahalemana no iantorahanay. Tompo, jereo ny taninay, jereo ny nosonay, jereo ny firenenay, ary jereo manokana ireo mpitondra sy ny vahoaka ho aminy. Ianao mahalala ny hevitra heverana anay dia ekenay ny fitondranao Andriamanitra. Ankehitriny izahay dia mivavaka ihany koa amin'ny fanomanam-panahy ho an'ireo mpitondra fivavahana rehetra hiatrika ny fanompona raha mpitso alahady. Ary na iza manana andraikitra amin'izany fanompona izany dia ankininay ampelantananao. Vangio manokana ny kristianina rehetra mba hanana fiomanana fo saina fanahy hiatrika izany. Ataonay sy angatahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.